totsika tsy vohivitra na fandraisana pakety ao anaty foranina foana. Anafatinoana sy fandrohena lalina ny tranga tahaka ireny ary noana fa efa izany raha teny erisony filoam-panavozana na koa mbola tsy nahatany tony na nanao reaction momba izany ty farany hatreto. Tsy midika nefa izany fa fandrinana tsy miasa ka tsy handray fanapa-kevitra amin'izay dingana tokony horosoana hamantarana izay tena zava-misy marina sy izay tena tomponatoka ka hampiatra araky ny tokony izy ny lalàna sy ny mandarahary. Mila fandrohana tokoa ireny zavatra anaty tambazotra ireny satria amin'ny ankapobeny raha politika na fiainam-pirenena no resahana any dia misy ny fitarainana, misy ny tabataba, misy ny fitatrana, fa misy ihany koa ny alainy toerana, ny taotry ny voasaringotra ka ho voasambotra no ny tsy mety natao sy ny maro hafa. Na oelanao aingana tsy maintsy hampiatra ny fahaiza-manao ny mitondra ka haneny ariary amin'ny vahoaka malagasy fa fotoany ny fanovana tokoa izao. Fanovana sy fanavozana no mitakina ka tsy misy intsony atao amintsika izany olona tsy maty-manota mamboky firenena izany. Mijery ny asan'ny filoha ny vahoaka manaraka taoky ny zava-misy ihany koa ary manantena fa fanapa-kevitra tsara mikatsaka ny tomboky iraisana no raisy ny tonga fanjakana ateanatrehan'izany. Vatoany Tomasina voalohany kosa indray isika misy tany amin'ny Siverivo sy Ray Alina indray mitokantrano isitraka ny fanoana marabolo sy asa takalovoly atao anatin'ny 5 andro farany teo. Itoetra ny fanoanana arabola ho an'ireo mponina ao Tomasina voalohany atao arin'ny fandalovany rivoza ezany tokantrano misy tany amin'ny Siverivo sy Ray Alina indray amin'ny ankehitriny no fantatra fa misitraka izay toana izay. Miketsekilany ihany koa dia izay fiaraha-miasa eny Nivony Fidy no anatanteraka ny fizarana ny vola miketina tany amin'ny 7 ariary ho an'ny tokantrano misy tany amin'ny Arivo sy Ray Alina tafiditra ao anatin'ny fanondrana vola. Tsy misy fepetra ihany koa raha ny fanazavana izy ireo raha toka 4 alina sy 1 ariary kosa no azon'ireo mpandray anjara tamin'ny asa takalo vola izay mahatratra tany amin'ny 8 arivo isy. Misy ihany koa araka izany ny fanampiana nataon'ny tenenivon'ny BNGRC fa vehivavy misy tany amin'ny 700 tiambana ao anatin'ny vondron'ny Selfec no nitoloran'ny BNGRC fitaovana anadiovana sy fidiovana mazava ho azy. Tsara ny zavatra ampahafantarina ho itontony fa ny fitaovana sy ny fanampiana ara-materialy dia ny BNGRC no miantsehatra ao anatin'izay fa mifidy kosa miantsehatra ny resaka momba ny arabola mba ampazava ity resaka ity. Eo papana ny fampiasana ny morambola tao anatin'ny fond souverain malagasy ary tsy nanaraka ny lalàna ny famoaham-bola raha mitady fitsarana momba ny tsy voaza ihany koa tetsekina ny santamifena ny fond souverain malagasy aneo miariary ny tsy fisin'ny mangarahara eto amin'ny tany sy firenena tamin'ny fitondrany rajoana sy ny fanaovana tafela vajakana ny firenena malagasy. Raha tafatsika ny fahantana ny vahoaka malagasy ary tolotrona ambitsy misy tao anatin'ny izary. Atinikeza no fanahitena na amin'ny rasoa. Napetraka tao amin'ny banky fondena Madagasikara araka ny fifanarahana. Mbola io nangoana 700 ariary alohan'ny mbola avy amin'ny fanjakana malagasy. Ary amin'ny fitaovana mivoatra sakireny anatikatra ny fitsarana bankonty ndraiky ny fitsariana natosy fa voaka ny fatamteny fond souverain malagasy izay teo manko ny fiadidiana ny republika sy ny ministera ny fivaravana sy sy fampiasana Nous analysons la version 46 778. C'est le titre de l'année pour la les conventions de la protection universelle pour la convention en tant privée signées par le Mitterrand. C'est un livre de l'innovation purement internationale.
siang mendapat sekian kilometer lagi. Kemudian saya pun keluar dari Jakarta aja sendiri. Natsangana ny 9 septambra araka ny 24 ny Fonds souverain araka ny vidim-panjakana namaritra azy tanjon'ny FSM ny ampiasana vola ho an'ny fampandosoana stratéjika sy lahara-pahamehana amin'ny fanoronana azy. Eo ihany koa ny hanomezan-danja ny loharan-karena ny vanjaka ary ametraka tahiry-vola panjakana maritra avy amin'ny firenena. Tsy misy tampetraka nefa izany ny misy FM, la radioactive. Nambarani maribat, fazanya salia. Kitamba kama umatunga za nambara. Taxi moto, la chauffeur ti a reçu la nuit à ton dessus taxi moto la samoya Thank you.
Radio Active.